tena tafiditra tanteraka anatin'ny vina ny onde publique Madagascar dia ny ville Renforcee anatrarana ny fahafitantenaran-tsakafo izao fanohanan'ny gouvernement japonais amintsika fanjakana malagasy firenena malagasy zao satria dia fitaovana tena moderne hoentsika mampitombo ny famokarana vary ery Madagascar raha tsy tanisa fotsiny hoe isy ireo fitaovana izay ahafahana manafaingana ny asa satria fitaovam-panetsana mandeha amin'ny mille na le atao hoe repiqueuses motorisées mahery ny 70 no aparitaka any faritra ary misy koa ireo fitaovana izay hoentina manohana ny toerana FOFIFA na ny foibe fikarohana amin'ny fambolena eto Madagascar mba ahafahana mampitombo ny famokarana masomboly ary zany dia amin'ny fomba manara-penitra misy ihany koa ireo fitaovana izay ampiasaina aorian'ny finjinjana ilay atao hoe matériel post-récolte mba hampihena ny tahan'ny fahaverezana amin'izany aoriana amin'ny finondrana zany satria dia hita fa mbola ambony koa zany eto Madagascar ka dia heverina fa zao tohana zao misy koa mizesika izay ao anatin'ilay fanohanana ataon'ny gouvernement japonais dia zao ezaka rehetra zao dia ahafahantsika manatratra ihany koa ny velirano ny amin'ny modernisation Madagascar satria dia ny fomba fambolena vary mihitsy no akaritsika amina lenta ambony kokoa eo anivon'ny tantsaha malagasy amin'ny alalan'ny izao fanohanana avy amin'ny gouvernement japonais.